Jakoba toko 3. Porofo ny finoana ny fahafehezana ny lela. Jakoba toko 3 ny 1 hatramin'ny 7. Ry rahalahiko, aza dia samy ho mpampianatra be ihany ianareo, satria fantatrareo fa ho mafimafy kokoa no hitsarana anay mpampianatra. Fa tafitohina amin'ny zavatra maro isika rehetra. Raha misy olona tsy mba tafitohina amin'ny teny, dia izy no lehilahy tanteraka ka mahafehy ny tenany rehetra koa. Ary raha sitsika lambridy amin'ny vavan'ny soavaly mba hanarahany antsika, dia mitondra ny tenany rehetra isika. Indreo koa ny sambo, na dia lehibe aza ireny ka entiny rivotra mahery, dia ahodiny familiana kely foana izy ho any amin'izay tiany mpitondra. Dia toy izany koa ny lela, rantsana kely izy, kanefa mirearea fatratra. Indro ny fiavovony antota-kazo arehitry ny afo kely. Ary afo ny lela, dia faharatsiana tsy hita lany. Eo amin'ny momba ny tenantsika, dia ny lela no mampipentipentina ny tena rehetra, ka mampirehitra izao zavatra ary rehetra izao, sady arehitry ny helo izy. Fa folaka avokoa ny karazany bibidia rehetra, sy ny vorona, sy ny biby mandady sy mikisaka mba amin'ny ainan-dranomasina, eny voafolaky ny olombelona ireny. Fa tsy misy olona mahafolaka ny lela. Zava-dratsy tsy manam-pijanonana izy, sady feno ody mahafaty. Izy no isaurantsika ny tompo dia ny ray, ary izy ihany koa no anozonantsika ny olona izay natao araka ny endrik'Andriamanitra. Ny vava iray ihany no ivoahan'ny fisaorana sy ny fanozonana. Ry rahalahiko, tsy mety raha misy izany. Moa ny loharano va mamoaka ranomamy sy mangidy eo amin'ny vavany iray ihany? Ry rahalahiko, ny aviavy va mety mamoa voana oliva, na ny voaloboka mamoa voana aviavy? Toy izany ny rano masirasira tsy mba ivoahany mamy. Iza eo aminareo ny hendry sy manam-pahalalana? Aoka hasehony amin'ny fitondrantena tsara ny asany amin'ny fahalemem-panahy ny fahendrena. Fa raha misy fialonana mirehitra sy fifampiandaniana ao am-ponareo, aza mirearea na mandainga manohitra ny marina. Zany fahendrena zany dia tsy ny avy any ambony, fa araka ny ety an-tany ihany, araka ny nofo, araka ny an'ny demonia. Fa izay misy fialonana sy fifampiandaniana, dia misy fikorotanana mba amin'izay asa ratsy rehetra. Fa ny fahendrena izay avy any ambony dia madio aloha, ary tia fihavanana, mandefitra, mora lahatra, be famindrampo sy be vokatsoa, tsy mianahana na miatsara velatsia. Ary ny vokatry ny fahamarinana dia afafy amin'ny fihavanana ho an'izay mampandroso ny fihavanana.